Tovolahy iray no trateaky ny fokon'olona sy ny andromasom-pokon'olona teny amin'ny fokontany Antany Malandy androany alatsinainy fa 4 ny volana Desambra 2024 tokony tamin'ny 3 ora maraina. Raha ny voalazan'ireo olona nanatry maso nangalatra helo fampiasa eny an-tsena ireny ity lehilahy ity. Teny amin'ny fokontany Tsararano nangalarany ilay elo ka ny tompony ihany no namarotany azy aveo teny amin'ny fokontany Antany Malandy ka izy izao trateky ny fokon'olona sy ny andromasom-pokon'olona izao. Miraina ny vahoaka fa tsy maro ny olo mahalala io fa andromasom-pokon'olona ataonay satria raha voambara olo maro izy tsongaigny mihitsy no ametrapetrahana azy io ary fahafantaranay fa eo amin'ny maraina ny tena sud tegna injeny eo raha ny voalazan'ireo olona lasibatra dia efa matety pitranga ny fangalarana helo eny an-tsena. Misy 520 eo ny helo izay very teny amin'ny tsena ireny ka ity lehilahy ity no voatondromolotra nangalatra ilay helo. Tamin'ny fotoana natratrarana azy dia helo iray no tratra teny aminy. Nananasaratra ihany koa ny fisamorana azy raha ny voalazan'ireo tanora ny sambotra ilay lehilahy. Efa eny amin'ny mpitandro filaminana eny amin'ny polisy Antany Malandy ny lehilahy amin'izao fotoana izao hiatrika ny fanadiadinina ary hiatrika ny fitsarana aveo.